sambany no tena nahavorony rehetra tahaka izao ny hetsika syndikaly hitakinany ny tsirariny eto amintsika. Rehefa tsy mahavita an'izay ty fanjakany ity dia tsotra soloina zay ne ary zay nisan'ny mahatonga eto isan'ireo nangina foana hatramin'izay nezaka nanampy an'zareo ny afa tsy miainy ireo sady tsy mandarano mandika vilany sy atoro an'zareo ka rehefa tsy havita ninina toy izao zareo fa nyrehetra efa malala daolina zavatra tsy manjary mihitsy amin'izao fotoana dia tsotra tokony soloina. Vita aloha le izy fa zany hoe hafa ny manao tsy manao hoe karama da eritreretina amin'ny fiainana tena tsy ampy tonga fory tsy mierina fory ny andro andraisanao ny karamanao ray volana dia fa lany dia fa tsy maintsy hidira tosy alisika fa tsy miasa amin'ny alina izy tsisy alahady sy sabotsy isaky tapa-bolana vao mandray 300 000 dia 600 000 zay kanefa ireo amin'ny ao an-trano efa tamianaka dia tsy mety mihitsy dia mba misy hoe fotoana zany hoe mba misy fahafatesana na hoe inona dia mba mangataka amin'le vazaha ao amin'le festival mipanja dia tsy mahazo eo azy eo nataony 24 heures dia ny vola raisika ao anatin'ilay volana 5,3 alina toko fa mampalahelo mihitsy fa tsy hitako dia atao dia very izy. Piasa voadariko, piasa sepotra anaty bomba lacrymogène, piasa miaina anaty fahantrana. Ireo rehetra ireo misary miverimberina mahatonga ny syndika ankehitriny tsy anankitsony. Enonay daholo ny orana menjady amin'ny varotra amoron-dalana. Enonay daholo ny orana menjady amintsika rehetra eto amin'ity tanàna maloto izay mbola maimbo tsy hitantsony ahoana no atao amin'ity. Ka izao fotsiny, efa niady izay tsy zarazarana an'ity Antananarivo ity fa hitanao ny vokany fa mbola voatazona ho ray kapitaly. Fa velantsika ho tantely hafa gafy ity kapitaly Madagasikara ity. Fa eo ianareo hiaraka amintsika hiara-navitra izany kapitaly izany. Ary mbola miatrehitra ihany koa fanjakany zarazara amin'ny Madagasikara dia tsekentsika ihany koa. Fa izao zany dia tsotra tsekely ny fisinyny fanaovantsika azolena fampidina ny samy malagasy. Fa dia zao alao hoe atoko plastika vavy fa dia mbola nitolona dia mbola itoy ka rehefa tonga ny sioka kioriba dia miara-voaka daholo tsika mianakavy fa dia mbola nitoy afafara fanavotana ny firena. Ireto sora-baventy reto dia samy milaza ny kolokolo misy eto amin'ny firenentsika. Vehivavy telo ao amin'ny fiadidinan'ny repoblika ny tena iantefan'ny Tsikera. Ireo anefa dia olona akaiky ny filoha avokoa. Ny fitondrana mihitsy no olana hoy ireo mpanao politika